BOKIN-KIRANTSIKA fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina. Mbola ny radio vaovao maso atrano arahanao ankehitriny a atao anatin'ny fandarina bokirantsika no anasananao ankehitriny dia efa manasanao sady ary ny tenaiko raha teo fa efa misy ny vonimbonina amin'ny taratasy boky aho andraisantsika ny tononkiratsika amin'ny tian'io ity ho anao izay mety hoe vaovao aloha hoe dia ny fandarina bokirantsika andraisantsika tononkira anankiray dia ireo hira izay renao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso norakentsika ato anatin'ny fandarana bokirantsika dia afaka mandray ny sosikevitra dia mandray ihany koa ny sosikira avy any aminao alalitra ato anatin'ny fandarana bokirantsika moa izany omenanao fifandraisantsika ny amin'ny faran'ny fandarana fa ndao aloha hiara hisaotra ny tompo isika. Misaotra Andriamanitra noho ny famindramponao aminay dia mbola indretindray izay ankehitriny avelanao mandreny feoanao mandreny antsonao mitaonanay hitodika aminao. Misaotra fa nataonao malagasy izay eto anivon'ity firenena ity hivavaka ho an'ny firenena raha teo hitondra azy ireo anatrehanao dia ny fanainao masina ary no angatanay hiasa aty anatinay anatanteranay izay mbola anirahanao anay. Misaotra tompo amen. Tsantan'ny Mahamasina niaraka amintsika amin'ny tian'ity izay ny hira nangatana amantsika indray mbola tsy niraisika teto anatin'ny fandarina bokira raha teo moa ity hira ity iarahantsika amin'ny Tsantan'ny Mahamasina dia ndao atolotra anao ny hira inoko fa tsy zoviana aminao ary izay oraketsika hoetrany ao anatin'ny boky ny tony. Lohatenira ve Ory Fireneko, Ory Fireneko. Ny hiratsika tsy misy miverimberina fa tonga dia mitohy mandrakariva omenanao ny andiany voalohany arakehitriny andiany voalohany. Ory Fireneko, Ory Fireneko. Faingo misy feo miantso, misy feo miantso. O
misy feo miantso o o o. Ao anatin'ny fonteny aza dia variana o. Aza dia variana o. Midina an-dalana. Ory Fireneko. Ory Fireneko. Faingo. Misy feo miantso. Misy feo miantso. O o o. Aza dia sondriana o. Aza dia sondriana o. Midina an-dalana. Misy feo manaitra. Misy feo manaitra. Ao anaty fonteny anao ankehitriny. Anao ankehitriny. Midina an-dalana. Misy feo mitady. Misy feo mitady. Ao anaty fonteny anao ry mpivahiny. Anao ry mpivahiny. Midina an-dalana. O o o. O o o. O o o ry Fireneko. O o o. Izay ny andiany voalohany. Andiany manaraka ankehitriny. Ory Fireneko. Ory Fireneko. Misy feo miantso. Misy feo miantso. O o o. Aza dia variana o. Aza dia variana o. Midina an-dalana. Ory Fireneko. Ory Fireneko. Misy feo miantso. Misy feo miantso. O o o. Aza sondriana o. Midina an-dalana. Feon'ilay nahary. Feon'ilay nahary. Namolavola. Sy mpamonjy mora. Sy mpamonjy mora. Andiany manaraka. Ory Fireneko. Ory Fireneko. Verina indroa izay Midina an-dalana. Aza dia ianao no. Faingo. Aza dia ianao no. Midina an-dalana. Koa aza dia ianao no tsy hanoina.
koa aza dia ianao no tsy hanohina midina an-dalana ny antson'ny tompo ny antson'ny tompo dia miverina intelo izay andiany manaraka ary o mandrosoa ianao o mandrosoa ianao atao anaty fonoteny zay midina an-dalana o mandrosoa verina indroa zay o mandrosoa midina an-dalana hoy ny tompo fa izaho ihany verina indroa zay midina an-dalana no homba anao hatrany o mandrosoa ianao o mandrosoa hoy ny tompo fa izaho ihany no homba anao hatrany midina an-dalana andiany manaraka ory Fireneko faingio misy feo miantso ao anaty fonoteny mijanona kely midina an-dalana ory Fireneko faingio misy feo miantso ao anaty fonoteny Jesoa no miteny o midina an-dalana feo manainga indray ao anaty fonoteny hanorim-panekena midina an-dalana amin'ilay Jesosy ao anaty fonoteny lalam-pamonjena midina an-dalana ry Fireneko andiany farany ory Fireneko
Ory Fireneko. Misy feo miantso ô. Ory Fireneko. Misy feo miantso ô. Ao anaty foniteny a. Asa sitrakao. Asa sitrakao. Midina an-dalana. Ory Fireneko. Ory Fireneko. Faingo. Misy feo miantso. Misy feo miantso ô. Ao anaty foniteny a. Moa ankafizinao. Moa ankafizinao. Midina an-dalana. Feon'ilay Jesosy. Feon'ilay Jesosy. Kapiteny. Kapiteny. Soa no hery. Soa no hery. Mampifoha. Mampifoha. Zay ny tononkiratsika. Ny mikalo azy etona dia ny Tsantan'ny Mahamasina. Tsantan'ny Mahamasina. Dia aloha averina aminao ny hira. Aorian'izay ho averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany a. Farany a ny tononkiratsika.
Ory Fireneko. Ory Fireneko, misy feo miantso, aza de varino. Ory Fireneko, misy feo miantso, aza de sondrino. Misy feo manaitra anao ankehitriny, misy feo mitady anao ry mpivahiny. Ory Fireneko, ory Fireneko, misy feo miantso, aza de varino. Ory Fireneko, misy feo miantso, aza de sondrina. Feo lainahary na molavola sy mpamonjy. Ory Fireneko, ory Fireneko, koa aza de ianao no tsy hanohina ny antsony tompo. Omandro soa ny tompo fa zao ihany no ombanao an-trany. Ory Fireneko, misy feo miantso,
mijanona kely. Ory fireneko, misy feo miantso, Jesoa no miteny. Feo manaingindray anorom-panekena amin'ilay Jesoa lalam-pamonjena. Ory fireneko, ory fireneko, misy feo miantso, asa sitrakao. Ory fireneko, misy feo miantso, moa ankafizinao. Feon'ilay Jesoa kapiteny soa no ery mampifo. Tsantan'ny Mahamasina. Jesoa tokoa no miantso azy ianao, miantso atsika tsy ho variana eto amin'ny ity tany mandalo ity, manahitra atsika mitady azy ianao izay mpivahiny tsy fikitra amin'ny ity tany ity. Izao sy ianao anie ilay firenena masina izay natao ho fananan'Andriamanitra ary hitory ny asa nataon'Andriamanitra. Ndao tsy erika tena firenena mihitsy no antsoina amin'izany, fa izao sy ianao izay efa nanaiky an' Jesoa Kristy ilay tompon'ny fiainantsika. Ilay ambaran'i Petera voalohany toko 2 ny 9:7 manao hoe: ianareo kosa taranaka voafidy fanjakam-pisorony firenena masina, vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny aiziny ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Izao sy ianao ilay tsy vahoaka an'Andriamanitra akory, nefa kosa nomeny fahasoavana, nomeny famindrapo lehibe dia nantsoiny ho zana no firenena masina ilay novidian'Andriamanitra. Izao sy ianao no antsoiny ankehitriny. Ndao ihany koa tsy handraraka ilombian-doha isika ka tsy hanaiky, tsy hamaly ny antson'ny tompo, fa izy raha teo ilay efa niteny fa omba azy ianao mandrakariva. Jesoa Kristy ilay lalam-pamonjena andao ampahafantaritsika amin'ny hafa ihany koa hoe eo amin'ny fiainantsika any am-piasana any, any am-pianarana any, any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, fa Jesoa Kristy irery ihany no lalam-pamonjena, tsy misy azotsika famonjena afa-tsy ao aminy irery ihany. Misaotra indrindra Jesoa Kristy fa tena miantso anay ianao mandondona ianao ireo izay efa nanaiky ny antsonao dia tianao mbola hanavao bebe kokoa mandrakariva ny fanoloran-tena ho anao, ary ireo izay mbola tsy ianao kosa tianao hitodika aminao ahatsapa ny alehiben'ny fitiavanao, ny alehiben'ny hasoavanao. Misaotra Jesoa Kristy fa tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay, mideranao izay. Dia indreto izay amin'ity anio ity ampiasao fitaovana maranitra am-pelantananao indray hitoriana filazantsaranao. Misaotra noho ny famindraponao lehibe. Misaotra Jesoa Kristy. Amen. Izay koa namarana ny fandarana bokilantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao manaraka indray lahara-tarobia. Ny lahara-tarobia dia vasanao sosikily indray kosa atao anatin'ny fandarana bokilantsika moa dia ny 033 14 792 08 033 14 792 08. Samodainto misika rehetra ary. Natolotra antsika teo ny BOKIN-KIRANTSIKA, fandaran'ny radio Vovô Masoa, niarantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesoa Kristy voary asina.